Miarabantsika rehetra ary tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina ary manasa antsika rehetra naraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra andendeha aloha sy kafantsika amin'ireo lohateny vaovao izany. Tsy mitombina ny fitoriana napetraka ireo loha olona tamin'ny 7 septambra mikasika ny fandaniana ny lalàna 24 tsipika 2020 raha ny didina avoaka ny fisarana avy momba lalam-pandrenana androany. Mbola andrasana ihany koa ny fanapahan-kevitry ny HCC gasika ny fitoriana ny didim-panjakana 24 tsipika 10 miantso ny mpifidy amin'ny fifidianana loha olona amin'ny 1 desambra izay napetraka ireo loha olona ny 9 septambra. Tsy mbola nisy nanamafy ny fahatongavan'ireo mpizahatany nanao famandriana tamin'ny orinasa mpikarakara fivahinianana no ny fiapetrapetraky ny fanjakana amin'ny tsy hahafahan'izy ireo mivoaka ny NOUS be ho ny mpandrarano ny fizahantany iray. Mandeha miisa 310 avy amin'ny zotrany Ethiopian Airlines kosa no tonga tao NOUS be tamin'ny fisokafan'ny sistany voalohany androany rehefa nikatona nandritra ny enim-bolana. Zazalahy kely 7 taona no naratra mafy noho ny daroka sy vonona taon'ny irainy azy androany teny Akadindramamy. Mbola tsy hita ihany koa aza ny zokiny izazy io vavy kely 13 taona izay nandositra tao aoriany famonoan'ny irainy zandrany. Nalain'ny mpitandro filaminana teny an-tranony androany io zazalahy kely io ho fiarovana ny ainy. Ivalisoa indray ary izao no hitondra amintsika n'ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso ho zoma. Miarabantsika rehetra indray ary amin'ity alina alakamisy ity da ho fantaritsika indray ny vinavina ny mety ho toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso. Somary ahitana rotsakorana indray aloha zany raha ho an'ny faritry Diana sy Sofia raha ho amin'ny rahampitso zany hoe mila miomana zany isika raha toka mikasa ny man'ny Sofia sy Diana fa ny ambony kosa nefa dia vinavinaina aloha zany ho tsara indray ny andro raha ny eto Antananarivo indray raha ho amin'ny rahampitso. Andao jerentsika antsara ary izay toetry ny andro izay raha ny tapany maraina hoe sahala amin'ny ahoana ary ny andro raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Tsisy fivana aloha zany hatreto fa saika mbola tsara hatrany ny andro satria dia ahitana fifandimbiasan'ny rano sy ny masoandro sahala amin'izay ihany koa ny faritany Fianarantsoa raha ho amin'ny tapany maraina indray. Andao raha ny todo indray ho an'ny NOUS be ho jerentsika indray raha ho toka niova ny andro raha tsy niova satria tamin'ny ety androany ity dia tsara ny andro raha ho an'ny NOUS be manokana fa raha ho amin'ny rahampitso dia mbola ibalika hatrany aloha zany ny masoandro manodidina ny 5 hatramin'ny 7 degré kosa ny maripana vaovinavina. Andao jerentsika ny saritany Madagasikara hoe sahala amin'ny ahoana indray ary ho an'ireo faritra ambiny raha ho amin'ny rahampitso maraina. Ho an'ny antsiranana aloha zany dia mitovy tamin'ny ity androany ity ny tapany maraina satria dia vinavinaina hatrany sy ny erikery ny ambony kosa nefa dia saika ahitana masoandro avokoa raha nakasika ny tapany maraina. Andao rivadika ny tapany hariva indray isika hoe aiza ho aiza no mety hisy fiovana izay toetry ny andro izay dia fantatro fa raha ny eto Antananarivo aloha dia tsisy atahorana mihitsy satria dia mbola saika ho tsara hatrany ny andro fa ahitana rahona Keniana nefa izany indraindray. Ny tapany hariva kosa nefa dia somary ho rasiratsy hatrany ny andro raha ho toka ho any antsiranana satria dia vinavinaina ny sy ny orana sahala amin'izay ihany koa ny Sainte Marie mety hisy erikerika mety hivadika rahona ihany izany indraindray zany hoe mila miomana hatrany zany raha toka mikasika no andehany amin'ireo faritra ireo. Raha ny maripana indray kosa dia manodidina ny eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré raha ny Antananarivo sy Fianarantsoa indray raha ho amin'ny rahampitso. Isaorana indray ary aloha ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary asainay foana ianao tony mazatra tsisy araka aminay eto amin'ny Real TV. Mametraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Velomatoa. Iverenantsika ao arana indray ry aloha ireo lohateny vaovao. Tsy mitombina ny fitoriana napetraka ireo loha olona tamin'ny 7 septambra mikasika ny fandaniana ny lalàna 24 tsipika 2020 raha ny didina avoaka ny fisarana avy momba lalam-pandrenana androany. Mbola andrasana ihany koa ny fanapahan-kevitry ny HCC gasika ny fitoriana ny didim-panjakana 24 tsipika 10 miantso ny mpifidy amin'ny fifidianana loha olona amin'ny 1 desambra izay napetraka ireo loha olona ny 9 septambra.
Tsy mbola nisy nanamafy ny fahatongavana ireo mpizahatany nanao famandriana tamin'ny orinasa mpikarakara fivahinianana no ny fiapetrapetraky ny fanjakana amin'ny tsy hahafahan'izy ireo mivoaka ny nosy be ho ny mpandraraha amin'ny fizahantany iray. Mandeha miisa 710 avy amin'ny zotrany Ethiopian Airlines kosa no tonga tao nosy be tamin'ny fisokafan'ny sistany voalohany androany rehefa nikatona nandritra ny enim-bolana. Zazalahy kely 7 taona no naratra mafy noho ny daroka sy vonona taon'ny irainy azy androany teny Akadindramamy. Mbola tsy hita ihany koa aza ny zokiny zazy io vavy kely 13 taona izay nandositra tao aoriany famonoan'ny irainy zandrany. Nalain'ny mpitandro filaminana teny an-tranony androany io zazalahy kely io ho fiarovana ny ainy. Ny vaovao ny fizahantany avy hatrany ary no entintsika anokafana ny fampahalalam-baovao. Mpandeha miisa 310 nandeha tamin'ny fiaramanidiny Ethiopian Airlines no tonga tao nosy be androany izay andro voalohany nandraisan'ny Madagasikara zotra mahazatra avy any ivelany taoriany nandinany sistany ny 20 mars 2024. Misy amin'ireo mpizahantany no avy any Suisse raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany. Mbola mampisalasala ireo mpizahantany tsy hanamafy ny tena fahatongavany ny tsy fahafahan'izy ireo mivoaka ivelany nosy be raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny agence de voyage eto Madagasikara. Tojo Rabefatra no nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny tokony Andrianjatovo. Famandrihan-toerana 50 avy any Eropa raha kely indrindra no voarain'ny orinasa mpikarakara fivahinianana na agence de voyage iray tato anatin'ny iray volana nanambaran'ny filohan'ny pirenena ny fisokafan'ny fizahantany ao nosy be raha nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny agence de voyage eto Madagasikara. Tsy nisy na iray aza nefa nanamafy io fahatongavana io no ny famerana ny fivezivezena ivelany nosy be. Ny réservation misy raha ho an'ny agence de voyage manokana aloha zany fa eo amin'le hoe ho avy sa tsy ho avy le olona ohatran'ny anay aloha zany zao réservation betsaka mbola tsy tena tonga izy. Ny antony tsinona satria eo amin'le hoe tsy afaka mivoaka ny nosy be ny atongavany aty amintsika nefa mba te hijery toerana hafa zany izay tena tiany mba ho jerefana sy ho visitena. Miandry an'izay fivoaran'ny ity resaka Covid ity sy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana moa zany ny akamaroan'ny anay ny client fa raha hoe nosy be ihany fotsiny no hijanonany ohatra mbola somary misalasala kely zareo. Réservation sans confirmation aloha zany anay hatreto aloha. Tafakatra hatramin'ny 5.70 isanjato ny fatiantoka ho an'ity orinasa mpikarakara fivahinanana ireo tamin'ity taona 2024 ity. Betsaka nefa nandoha vola ho an'ny voyage tamin'ity 2020 ny fanarahanay taminazy dia ho tazonay atao ohatran'ny karazana avoara le izy. Zany hoe ho ampiasaina zany ho an'ny prochain voyage ny zareo. Izay no mahatonga le hoe misy olona zany tena tsy te hanemitra mihitsy amin'ny heritaona fa te ho tonga ihany vao misokatra le vola satria fa investissement efa volana alohany le izy. Ho anay kosa ny ozaranza zany satria sitrany efa mba lasa daholo izay azo alefa. Nefa ny situation moa zany tsy dia mipermettre. Ny akamaroany zany aloha zany hatreto mieritreritra ny amin'ny 2021 nefa mbola hitondra ohatry ny ahontsika amin'ny 2021. Ny anay aloha tena 95% mihitsy ny perte. 95% teneniko satria le 5% ambiny iny zany zao no nieritreretina mba ho récupérena rehefa tena misokatra hijerevana le dernier trimestre zany ho an'ity taona 2024 ity. Mpandeha miisa 310 no nigadina tao nosy be androany izay andro voalohany nisokafan'ny sistany amin'ny zotra avy any ivelany tao tanatin'ny enim-bolana. Ny sidiny Ethiopian Airlines no nitondra ireo mpizahantany ireo. Ny 20 Oktobra izao kosa no avy ny sidina manaraka ho ataon'ity kompania ity raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny ministera ny fitaterana. Manomboka amin'ny 20 Oktobra io no ifanesin'ny sidina izay ho intelo isan-kerinandro ho ataon'ity kompania ity. Amin'ny volana Desambra kosa vao mety ho avy anosy be ny kompania afrikana Tantsimo akoatra ireo sidina izay mivarotra tapakila mivantana avy amin'ny firenena iasany.
tsy mitombina ka nolavina ny fitoriana napetraka ireo vondrony parlementaire mikasika ny lalàna 24 tsipika 2020 mifehy ireo didy tsy volana telo nolaniny anteny mirapirenena ny voalohany volana septambra 24 raha ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana androany izany hoe iray volana katroka taoriny nandaniny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna aotra ray tsipika 24 ny isa 7 moa ireo loholona perinasa nanatitra io fitoriana io teny amin'ny HCC ny 7 septambra lasa teo raha tsy ahivina dia niroso tamin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna aotra ray tsipika 24 mirakitra ireo didy tsy volana telo ny anteny mirapirenena ny voalohany volana septambra 24 rehefa tsy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny loholona sy ny solombavam-bahoaka izay nivory teo anivon'ny CMP ny raika amin'ny 3 aogositra kian'ny loholona ho tsy manara-dalàna nefa ny fampiantsoana ny fivorian'ny anteny mirapirenena satria tsy mbola tonga tany amin'ny prime ministre ny tatitry ny CMP tamin'ny voalohany volana septambra io raha nambaran'izy ireo ny 4 septambra dia efa namoaka didy ny HCC ary nilaza fa manaraka ny lalam-pandrenana ny nandaniana ny volavolan-dalàna aotra ray tsipika 24 izay niova ny lalàna 24 tsipika 20 rehefa lany teo anivo ny anteny mirapirenena nolaviny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary nolazan'izy ireo fa tsy mitombina ihany koa io arivo io ny fitoriana napetraka ireo loholona 20. Ny safidin'ny fisokafana ny IRD mapara amin'ny fanolorana kandida oloolon'ny Madagasikara raha nambarany solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Saingy olona efa nanoana ny filoham-pirenena no isan'ny masosivana entina hisafidianana ireo kandida ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Faritany iray ihany moa hatramin'ny androany no efa nahafeno lisitra ka efa nametraka ny taratasy firotsako vidiana. Tozy Rabefatra eo amin'ny sariny tokony Anarandrianjatovo. Ny lisitry ny kandida natolotry ny IRD ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa hatreto no taratasy firotsako vidiana lolona voalohany voaray eo anivon'ny OVEC manerana ny faritany enina 3 andro taorian'ny fisokafana ny fametrahana ny antota taratasy. Mbola andalana hatreto ny fampirarahana sy ny fividianana izay ho kandida lolona atolotra amin'ny anaran'ny IRD izay. Tamin'ity fisafidianana ny kandida lolona ity dia nisokatra izahay satria tsy voatery tao anatin'ny antoko TGV na mapara ny olona ny safidianana fa nasiana zany an'izay profil izay hoe tokony ho ananana loholona izay dia tao zany aloha ny roa isaky ny 5 isaky ny faritany ary tao ihany koa mba olona lehibe mihoatra ny 17 taona no miakatra ary olona manana compétence afaka hijery ny lalàna ary afaka ihany koa manao an'ireny lalàna ireny. Olona mitovy vrehana amin'ny fitondrana ankehitriny ary efa nanoana ny filohan'ny Repoblika. Efa natolotra ny filoham-pirenena ny anaran'ireo loholona amperinasa miisa 20 izay voafidy tamin'ny anaran'ny HVM fa efa nisafidy ny anoana ny fitondrana ankehitriny raha ny nambaran'ny loholona iray. Tsy mbola fantatra nefa raha mbola ho atolotry ny IRD izy ireo ho ny loharano vaovao. Ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga no nanamafy fa na efa feno aza ny toerana tokony omena ireo mpanohana ny filoham-pirenena. Mbola misy ireo toerana teknika ilana ny traikefana izy ireo. Zalo mahita fa ny nanoana rehetrarehetra dia efa mipetrapetraka daholo ary araka ny tenen'ny filohan'ny Repoblika hoe tsy voatery mahazo toerana ianao na amina toerana anankiray vao afaka manampy ny filohan'ny Repoblika na vao afaka mitondra fampandrosoana ho an'ilay firenena. Ka raha ohatra ho an'ilay namana izay mbola tsy nahazo toerana maro be na toerana na conseiller ao ny faritany mbola hofidiana daholo zany ao anatin'izay ao ihany koa ny toerana teknika izay mbola azo ametrahana daholo. Tanjona ho an'ny TGV mapara sy ny IRD ny anana ny maro anisa amin'ireo loholona 20 andrafitra ny antenimiran-dolona vaovao raha ny nambarany Lanto Rakotomanga. Hatreto ihany koa anefa dia tsy fantatra raha mety ho ny lisitra atolotry ny IRD no lisitra tokana amin'ny fividianana loholona manoloana ny fanaikiana ny antoko-panohitra ny tsy mahara-dalàna ny fividianana loholona ho tanterahana amin'ny 12 Desambra io.
vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina voalohan'ny volana Oktobra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Mamtina Faberger Gabriel loholon'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny faritany Toliara. Iresaresaka mahakasika ny raharam-pifidianana loholona eto Madagasikara sy ny raharam-pirenena ary ny raharam politika amin'ny kapobeany. Fa eo ihany koa ny toe-karena anasananao ary manaraka izany. Andriamatoa Mamtina Faberger indray araka izany no vahiny Gasikara feno soa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour orantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fa ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina no ndeha hanohizantsika n'izay fampahalalam-baovao izay. Tovolahy kely iray 20 taona no maratra mafy ny faritry ny lohany ary mangana avokoa ny vatany vokatry ny kapoka ataon'ny rainy niteraka azy raha ny fanadihadiana natao androany. Efa fanao ny iray mpianakaviana ny mikapoka ny zanany izay enina mianadahy ao an-trano rehefa avy miasa amin'ny hariva ho ny fitarainan'ireo zanany ary nanamafy ihany koa ny mpiarahamonina manodidina izay nandray andraikitra noho ny jaly mianjady amin'ireo ankizy ireo. Tonga teny an-toerana saika aka ny ray sy ny ren'izy enina mianadahy ireo anaovana fanadihadiana ny polis-pirenena ny maraina teo saingy tsy tratra tao an-trano izy ireo ka ny zaza naratra no nentiny mpitandro ny filaminana nanaraka azy ireo ho fiarovana ny ainy. Malala rakotiny raindy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ny talatalasa teo no tena niara ny famonoana mafy avy amin'ny rainy narovana raha ny fitantarana tamin'ny mpanao gazety ny Real TV androany. 3 andro tao aorian'io kapoka nahazo azy io, tsy mbola nahiratra ny masony ary mangana tanteraka. Mbola nahitana diana ratsy mbola afaka asa eo amin'ny tarehany. No tantarain'ity zaza 20 taona ity, fa variana ny lalao izy ka tara voatafody tao an-trano ka izay no nahavoakapoka azy. Kapohany tatanay, zay toa dia kapohany tatanay, za tsy hitany mandeha, naloha tany dia avy eo amin'izay, tsy hita zay dia teritehitra avany izy dia za kapohany. Amin'ny tanako, dia tato amin'ny teo masoko io, teo amin'ny vavako. Kapoka na isanandro foana izy, tsy mamy izy. Tsy mamy izy fa zay foana ny kapohany. Io zazakely tsotsoa zokinay io ary kapohany. Enina mianadahy moa izy ireo no mpiray-tam-po. Ny zokiny narovana vavy no mitantara avy eo fa efa matetika ny famonoana mahazo azy ireo. 3 andro androany koa azy izao tsy mbola hita ny zokiny vavy iray. Isandrinay zany isako makany amany satria zany mandehandeha any foana dia avy eo izy nytenen'ny mamanay amin'izay dia avy eo izy voakapoka be. Voakapoka anay foana. Ohatra hoe misy maditra kely zay voaka eto an-tokotany eto fa avoaka mamanay eto dia mikapoka be foana izy. Dia mamanay fa miteny anazy hoe alola ankizy ny lalao fa manana soa no izy amin'ny lalao dia izy mbola mafilo be any. Tsita izy. Fa hoana tsy hita nga kapohana koa? Tsy kapohany fa nakarany izany dia io zokinay io nasainy mitondra raha-piton dia miverina amin'izay zokinay dia tsy hita tao izy. Izy kokoa moa nanahilana tamin'izany. Nilaza moa ireo mpiarahamonina amin'izy ireo eny Akadindramamy fa efa nisy ny fampitandremana natao tamin'ireo ray aman-dreny saingy tsy nisy ny aina. Tsy fantatrany mihitsy ny asany zany fa izy tsy dia hitanay fa izy fotsiny rehefa tonga ao an-trano izy dia tsy maintsy misy zaza vovony ny ray amin'ilay zaza. Isaky ny tonga ao an-trano izy zany tsy maintsy misy vovony foana ny ray amin'ilay zaza ireo. Efa miteny zay ka, efa miteny anazy zay dia ozy izy hoe zanako io azy diako naovana anazy fa tsy idiran'ireo ny fiainako. Na ozy izy hoe midira zay mafy be. Taorian'ny fitoriana nataon'ny mpiarahamonina tamin'izy ireo, nidina teny Akadindramamy ny polis-pirenena ny maraina teo. Tsy tratra tao an-trano nefa ny ray aman-drenin'izy ireo. Nentin'ny polis-pirenena nanaraka azy ireo moa io zaza io ho fiarovana ny ainy sy hanohizana ny fanadihadiana tao aminy.
Mpitsara roa avy any Toamasina sy Toliara hatreto no efa natsahatra tamin'ny asany raha nambarany filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara Clément John. Mbola tsy fantatra mazava nefa hatreto ny antony nanesorana azy ireo saingy tokony hampandalovina ny fehezam-pitsipika na ny CODIS raha nambarany hatrany. Efa nambarany ministra ny fitsarana fa amin'ity taona ity no tokony roso amin'ny CODIS ny eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny mpitsara na ny CSM. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sariny tokony Anarandrianjatovo. Namafisy ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara fa miisa 20 hatreto ireo mpitsara izay tokony handalo io fehezam-pitsipika io na ny conseil de discipline amin'ity taona ity. Mbola tsy tonga eo am-pelantanan'ny syndicat nefa hatreto ny antony fitoroana ireo mpitsara ireo hoy ny filohan'ny SMM izay rafitra misahana ny fiarovan-tenan'izy ireo. Resaka heno aloha hatreto fa mbola tsy manana antota taratasy momba an'ireo olona ireo zahay momba an'ireo mpitsara ireo hoe to hoe 20 araka ny tenin'ny arahantsika naheno tamin'ny ministra iny hoe 20 zao. Ka inona ny zavatra nenjehana azy hatreto aloha mbola tsy manana an'izay antsipirihana amin'ireo zavatra nenjehana azy ireo zay. Ka matoa zany misy ireo fampandalovana conseil de discipline ireo ireo any amin'ny ministera ny tompony fanadiadina vokatr'ireo fitarainana nataony olona avy any amin'ny sampam-pitsarana tsirairay. Tsara roa tany Toamasina sy Toliara ihany koa hatreto no efa nesorina tamin'ny toerany raha ny nambarany filohan'ny syndicat ny mpitsara saingy mbola tsy fantatra ny antony izany. Fanontaniana mipetraka zany hoe andalo an'ny CODIS ve le fampiatonana na suspension na mpitsara tany Tamatavy sy tany Toliara. Hatreto zany aloha mbola tsy fantatra koa hoe reny ve andeha tokony handeha reny raha ohatra ka efa vitandreza reny fanadihadina momba azy. Zavatra ohatran'ireny zany no andalovana conseil de discipline. Ny mpitsara Faniriso Ernaivo izay filohan'ny SMM amperinasa ny rotsako vidino filoham-pirenena hatreto no mpitsara voalohany nesorina tamin'ny mahampitsara azy noho ny fanaovana teny mahery tamin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny 2024. Mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina miisa iray etsy no nesoriny mpampiasa tamin'ny asany taorian'ny fiatoana ara-teknika nandritra ny fihibohana raha ny fitarainana voarain'ny syndicat-ny mpiasa. Tsy misy fampiresahana mivantana hoy ireo mpiasa fa avy hatrany dia taratasy fampilazana fa nesorana amin'ny asa no tonga amin'izy ireo. Noho ny tsy fiverenany fidiram-bola amin'ny laoniny no mahatonga ny fanesorana mpiasa hoy ireo mpampiasa. Eo ihany koa nefa ny fanatsarana anatin'ny orinasa taorian'ny fahasairanana nandritra ny fihibohana. Ny sady mialina sy roa hetsy moa raha ny tatra nataon'ny randrana sindikaly amin'ny CNAPS tamin'ny 5 aogositra lasa teo ireo mpiasa nahato ara-teknika tamin'ny asa ireo. Malala Rakotonirainy eo amin'ny stariny Daniel Afa. Mpiasa amina orinasa afakaba, mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina tsotra, samy mitaraina avokoa androany amina azon'izy ireo taratasy filazana ny fampiatoana azy ireo amin'ny asa taorian'ny fampiatoana ara-teknika noho ny fihibohana sy ny krizin'ny coronavirus teto Madagasikara. Nanomboka ny volana septambra no nampiano tanteraka mpiasa ireo orinasa tsy miankina ireo raha ny taritra azo avy amin'ny syndicat-ny mpiasa. Ho an'ireo mpiasa nahato tamin'ny asa nanaovana fanadihadiana androany, nambaran'izy ireo fa tampoka ny nandraisana ny fanapahan-kevitra avy amin'ny mpampiasa io. Ny ankamaroan'izy ireo izay mbola tsy nieritreritra ny nitady asa hafa mihitsy. Ngazo CDI contrat indéterminé dia atsona ny bureau dia hoe makany amin'ny bureau anao fa tadavina tonga dia menanao ny repitirana contrat. Mbola nanantena hoe hiverina hiasa tao satria atsona miasa ianao dia avy eo mijanona kely dia miasa dia mijanona kely. Dia avy eo tonga dia tia no raisina tsy nanderitra tsy manana situation tsy stable mihitsy zany ianao hoe hiasa hoe hitady asa satria ianao mbola raikitra amin'ilay société dia normal zany zao vao hitady asa satria efa namena an'ity. Ny asa mandeha ny asa misy asa ndraindray tsisy dia nisy fotoana naverina ny asa miasa kely herinandro dia ajanona nefa ny orinasa hita hoe mihodina ihany zany eo. Ho an'ireo mpiasa sasany indray efa nisy ny famerenana ny asa nandritry ny 2 volana taorian'ny fampiatoana ara-teknika saingy fifantenana mpiasa no natao tamin'izany ary nampiatoana avy hatrany ireo tsy nilaina hoy izy ireo. Vita niditra taona 2020 zahay nefa nanomboka ny chômage technique dia nitsindrin'le Covid-19 moa zany
dia ohatrany hoe nisy ihany koa ny fanararotana izay natao mpampiasa. Tao aza moa zany tamin'ny fotoana iny dia nisy ny natao licenciement tsy asitrapo fa tonga dia nasorona tsy ho isan'ny mpiasa intsony. Dia ankehitriny zany a efa naverina zany zahay afaka tsy haiko hoe teo amin'ny 2 volana tao aorianany iny zany miverina zany hoe nisy mpiasa fa izay mpiasa tokony tsy hiasa fa naverina tsikelikely zany mba miasa mba hoe anao dia hoe tamin'iny efa tsisy miasa nefa misy miasa ihany io. Dia izao zany zahay mivoaka chômage daholo zahay tao aorianany io. Dia rehefa mivoaka chômage zahay a dia ray manontolo tamin'ny volana avril. Dia rehefa nivoaka zahay dia natsoina tsikelikely indray. Dia nefa ilay olona nampiatsoina tsikelikely miasa dia avoaka, miasa dia avoaka. Nambaran'ny syndicat ny mpiasa tsy miankana ihany koa azy androany fa efa mahatratratra ny amin'ny ray hetsy ariary ireo mpiasa misehatra tsy miankana manao fitarainana fa nesoriny mpampiasa tamin'ny asa ny taorian'ny fiatoana ara-teknika nandritra ny fihiboana. Ireo mpiasa nalefa fiatoana ara-teknika ireo raha nitatitra nataony randrana sindikaly amin'ny KNAP sy ny 5 Aogositra lasa teo fa efa nananika ny 5 hetsy tao anatin'ny fihiboana. Mbola maro ihany koa ireo orinasa no mbola mikatona taorian'ny fahasahiranana nandritry ny fihiboana. Maro tamin'izany moa ireo misehatra amin'ny fizahantany izay tafiditra ao anatin'ireo ivitoerana mitondra faisana vokatry ny krizy ny coronavirus. Iroso amin'ny fampiatona ny karaman'ireo mpiasa-panjakana tsy miasa kanefa mandray vola na ireo fonctionnaire fantôme izay miisa 7,707 amin'izao ny fitondram-panjakana raha nitatry ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Tsy maintsy mamerina ny karaman-draisiny avokoa ireo izay voamarina fa tsy voaisa ho mpiasa-panjakana ary esorina anaty lisitra. Omena carte biometrika ihany koa ireo mpiasa-panjakana rehetra raha ity tatry ny filan-kevitry ny minisitra ity hatrany. Ankoatr'izay dia ho raisy ny fanjakana an-tanana ny fanampiana ireo mpampianatra FRAM eny anivon'ny lycée raha tokany tetika SAPAEB no efa misahana ny mpampianatra FRAM eny amin'ny EPP sy ny CEG. Mikasika ny kere any Atsimo dia namoaka tatitra ny filan-kevitry ny minisitra fa komina 110 amin'ireo 7 iarany kere any Atsimo izay any amin'ireo toerana tena sarodalana no tena sahirana ankehitriny ka hitondrana fanampiana sy vonjena avy hatrany. Idina hitondra an'izay fanampiana izay any an-toerana ny filoham-pirenena raha ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Taorian'ny krizy ara-politika tamin'ny 2024 no efa nisy ny fangatahana fanafoanana trosa tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena nataon'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana. Ny talata lasa teo indray no nanao fangatahana pabe maso tamin'ny mpamatsy vola io ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fivoriana avo lenta mikasika ny fampandrosoana maharitra. Tokony azo io fanafoanana troso io Madagasikara raha ny fahitany manam-pahaizana momba ny ary io Johnson azy satria efa tsinjon'ireo mpamatsy vola hoy izy fa tsy atafaverina izany Madagasikara. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny tokony anarandrian-jatovo. Mitetina 4,700 faingo 10 tapitrisa dolara hatreto ny vola fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena azon'ny Madagasikara tao anatin'izao fiatrehana ny coronavirus izao. Teo ihany koa ny 5,7 faingo 7 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI manokana entina metrahana ny balance de paiement ary farany izay nankatoavana farany tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly dia ny vola 8,30 faingo 4,70 tapitrisa ariary avy amin'ny banky iraisam-pirenena anatanterahana ny tetika saparina iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ampahany amin'ireo trosa azon'ny Madagasikara tao anatin'izay volana maro ny sin'ny Covid izay ankoatra ireo vola efa azo teo aloha. Fandroany izao i Madagasikara no efa nanao io fangatahana io raha ny nambarany Johnson ny taorian'ny krizy politika roa sy roa arivo izay nangatahiny Marc Ravalomanana ka nanomezany ny mpamatsy vola 10 miliara dolara tsy averina. Ny talata lasa teo no nanao fangatahana ihany koa i Andry Rajoelina nandritra ny fivoriana avo lenta momba ny fampandrosoana maharitra fa tokony iso io fanafoanana ny trosan'ny firenena ny tondra traikefa mafy ny coronavirus io. Tokony azo io fanafoanana troso io isika hoy Johnson satria efa tsinjon'ireo mpamoatsy vola fa tsy atafaverina izany. Efa nankataka anitsika tamin'ny voalohan'ny taona roa arivo noho ny krizy ratsiraka Ravalomanana dia sahirana tokoa ny firenena. Tsara tsika zany ny raha mahazo anio satria mba tsy mavesatra zany le compte-n'le taranaka any ariana. Nahazo tsika tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tsika nahazo fanafanana trosa ary 5 milliards de dollars ilay tsy raha tsy diso dia
zao tsika zany raha mangataka fa trosa ndraika raha mahazo tsika dia raha baseo raha batsara. Ny fireneny dehibe nge efa tonga saina fa tsy voalohantsika indray io e. Zany aloha zavatra efa fantatra zany le fanafanan-drosa tamin'ny 2000 iny nge efa fantatra zareo tamin'ny taona 90 fa tsisy firenena an-talam-pandrosoana voaloha trosa e. Dia nataony fafa indray mandeha daholo ny trosany rehetrarehetra. Fa mino amin'ity resaka Covid dia mino fa no ansaika izy fa ny olana kosa hoe zareo koa sahirana. Dia izay zao no hoe mety ho problema kely hoe izy koa sahirana fa tsy tsika rery ihany. Dia eo zany ny sisa no hoe mila mandresy lahatra ve fa mino fa efa tonga saina daholo hoe tsy voalohantsika rehetra. Tokony ametraka mazava ny fifanarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ireo nefa ny mpitondra hoy Hugues Johnson mba tsy hiteraka olana eto amin'ny firenena. Anisan'ny mitaky fepetra enjana mantsy hoy izy ireo ny mpamady vola ivelan'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena. Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray no entsika no izana ny fampahalalam-baovao. Adiny telo isan'andro ihany no mahazo rano amin'ny pampindrano ny poniny tosy raha ny fitarainany ireo mponina. Marobe aza ireo tsy mahazo rano noho ny filaram-be ao anatin'ny adiny telo andehanany rano io. Any amin'ny 9 kilometatra miala ny tanàna noho izany no manenjika rano ireo mponina ireo. 5 ariary isan'andro ny vola lany hitadiavana rano. Tao anatin'ny 2 andro kosa izay no tena ny sesilany io fitarainany mponina avy ny Itaosy io. Malala rakotiny rainy eo amin'ny sariny lanitra Samelson. Tsy ahitana daba milahatra rano. Pampindrano maina tsy ahitana na rano kely mitete aza. Ireo no hita teny Itaosy androany nandritry ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Olona mitady toerana kana rano no mifanena eny an-dalana. Tsy misy intsony ny fanasana lamba azo atao eny an-tanàna. Ary amin'ny 2 hatramin'ny 4 ora maraina ihany no fampitady amin'ny rano eny amin'ny pampindrano ny mponina. Milaza nefa ireo mponina fa maro no tsy mahazo noho ny filaharana amin'ny alina. Zay zao matetika amin'ny telo maraina dia efa mifoha maka rano. Dia rehefa tapitra ny amin'ny 5 na amin'ny 9 dia efa tapitra ny tapaka amin'ny pompy. Dia tsy maintsy maka any an-tsaha. Any an-tsaha maka rano satria tsy afaka mampiasa rano raha vao tsy matsaka any an-tsaha. Ieri efa nandrisiny teo amin'ny 2 volana teo. Tety amin'ny party anay tety ambany lalana Itaosy tety. Anao an-trano aloha tena tsitsitsiana tsy ampy le rano e. Fa ny rano io anasana lamba tsy maintsy mandeha any an-trano ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana manasa lamba. Fa ny rano ampiasainao an-trano le sosoana sy ny andrahoana sakafo no tsy maintsy totaliana tsara hoe ty ampiasaina dia ty sy ty atao ohatr'izao. Telo zinga aloha na 2 zinga ny anasana vilia dia ny 2 zinga sotsona ohatrohatr'izay. Satria tsitsitsina le rano fa le rano ainareo any amin'ny 3 maraina zany mafimafy no fo amin'izany. Dia miafy amin'izao fotsiny mitady rano sotsona amin'ny demerta. Afaka maninona sy afaka maninona fa minjakizana any amin'izay manana andrahoana sakafo sisa. Ny hôtely tsy maintsy izay ny atao raha fa tena tsy mahatsatsa an'ilay amoko maraina milahatra amin'ilay pompy izay dia tsy maintsy minjaminjana manolona na mividy sakafo masaka amina tsena sisa. Afaka maninona sy afaka maninona fa minjakizana any amin'izay manana andrahoana sakafo sisa. Amin'ny hôtely tsy maintsy izay ny atao raha fa tena tsy mahatsatsa an'ilay amoko maraina milahatra amin'ilay pompy izay dia tsy maintsy minjaminjana manolona na mividy sakafo masaka amina tsena sisa. Efa avy misy ao an-trano fa tsisy mongany dia tsy maintsy midemery teny amin'ny sasana eny izy. Any an-tanimbary ao fisasana ka fa tsisy ngano. Loharano iray eny Itaosy no akana rano amin'izao. Ireo mpikarama maka rano no mahazo tombony saingy ambaran'izy ireo fa sarotra ny maka rano amin'ny toerana. Rehefa ataony kajy hatrany amin'ny 5,7 ariary ny vola azon'izy ireo maka rano anatiny iray andro. Efa zato miaraka amin'ny vidin-drano, efa zato dia 500 arakaraka le lalana zany hitondranay anazy. Raha ohatra hoe 3 ilay mitondra na 5 verina zahay, rehefa milahatra be dia 3 ihany ny azo. 5 raha ohatra hoe mampamandeha ihany zany le pompa zao tsy dia mandeha dia efa tamin'ny maraina be tamin'ny 9 zao ny ala dia ireo mifeninay ireo amin'ny sarety ireo. Manasa lamba reny zao manasa lamba do reny hoentanay reny aloha dia avy eo zay vao maka le sotoana tsisy anasana lamba le olona. Fotoana maharitra ny rano izao ka izay no mahatonga ny tsy fisian'ny rano ho ny jirama. Eo ihany koa ny fanamboarana ara-teknika amin'ireo fitaovana simba. Ireo mponina Itaosy kosa izay milaza fa efa 2 volana no efa tsy nahazo rano.
Mitombo isa ireo fiara sy tuk-tuk mampiasa ny fahazon-dalana vonjimaika ao Toamasina. Maro amin'ireo mpamily no mampiasa ny carte rose izay mihoatra ny 510 andro. Fe-potoana voafetra azo ampiasana izany araka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Ilaina ny fisavana matetetika mba hisiany ny rindran-damina amin'ny fifamoivoizana ao an-toerana ho ny lehibe ny ivitoerana fitsarana fiarakodia ao Toamasina. Mitondra ny vaovao Eliderosa Real TV Toamasina. Mitobaka hatrany ny fiara sy ny tuk-tuk ao Toamasina ankehitriny. Betsaka ireo mpamily izay manararaotra mampiasa ny taratasy fahazon-dalana mivezivezy vonjimaika mitondra ny laharana WWT na ny WWA mihoatra ny fotoana voafetra. Voafetra ho 510 andro nefa ny fe-potoana azo ampiasana ny taratasy fahazon-dalana mivezivezy vonjimaika. Tsy mbola vita fitsarana ihany koa ny ankamaroan'ny fiara na ny tuk-tuk mitondra ny laharana vahiny io. Misy amin'ireo manana tuk-tuk ireo no mampiasa ny karatra mavokely mihoatra ny fotoana voafetra. Tsy maintsy misy noho izany ny fisavana manoloana ny fahamaroan'ny fiara sy ny tuk-tuk tsy manana taratasy mazava nefa mifamezivezy ao Toamasina ho ny lehibe ny ivitoerana fitsarana fiarakodia ao Toamasina. Olona anankiray zany a manana tuk-tuk efatra izy ohatra. Dia ny anankiray nataony visite teknika. Dia le telo zany a mijanona ary. Dia rehefa maro visite teknika dia nataony photocopie iny papier le visite teknika iny. Dia iny nentiny miasa. Dia rehefa misava amin'izay zany ny eny an-dalana dia any amin'ny patron any le original fa photocopie mena anay. Nefa tomobile le tuk-tuk mahay numéro. Raha misy tuk-tuk tonga avy any hanao visite teknika izy. Dia reste aloha ny papier dia vérifier aloha ny carte grise sy ny taratasy miaraka aminy. Miala avy eo tsy manao fitilinana iny zahay raha tsy nijery an'le numéro sasilo. Vita ny identification le numéro sasilo sy ny carte grise mifanaraka tsara zay vao mandeha amin'izay ny essai amin'izay rehefa avy eo amin'izay. Mitombo ihany koa ireo mpamily tsy mahay ny lalàna ny fifamoivoizana nefa misehatra amin'ny fitaterana. Ny tuk-tuk izay fitaovam-pitaterana faharoa mahatonga loza mpifamoivoizana be indrindra ao Toamasina ankoatra ny bisikileta posy. Olona 5 isan'andro no voasambotra ireo mpanara-maso ny ala mandoro tanety raha nambarany ministera ny tontolo iainana androany. Marobe ireo mandoro tanety ireo saingy izara raha misy ireo ihany no voasambotra no ny fahavitsian'ireo mpanara-maso izay tsy mahenika ny ala manerana ny Madagasikara raha ny fanadadiana hatrany. Karazana doro tanety inina atao avokoa no miseho amin'izao. Ao anatin'izany ireo olona mandoro tanety ampitsiry ahitra manampy ihany koa ny tevy sy ny tavy. Amin'izao ihany koa tsy voafeny doro tanety amin'ny faritra atsinanan'ny NOUS raha toa ka atao no tena nanamafisana ny fiarovana. Tamin'ny faritra andrefany NOUS nefa no tena nitombo ifandoroana ala io. Malala Rakotiny Rainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Melaky, Menabe, Alotra Mangoro ary efa mihitatra hatrany amin'ny faritra Sofia ny firongatry ny doro tanety raha nambarany ireo mpiandraikitry ny ala eto Madagasikara. Ankoatra ny doro tanety ny natao ho an'ny ilany andrefana ohatra, ny tavy sy ny tevy ataon'ireo tatsamy karakara fambolena tavy sy tevy no mahatonga ny doro tanety. Manomboka tsy voafehy ihany koa io doro tanety io ho an'ny faritra Tsinanana raha toa ka voafehitrany izany teo aloha. Efa misy anefa ny fanazaziana avy amin'ny mpiaro ny alina ary efa nampitomboana ireo mpanara-maso midiny fotony saingy mbola misy hatrany ny doro tanety. Betsaka ary tena fanao matetika eto amintsika ny fambolena miankina amin'ny afo. Misy ihany koa anefany akaikezay ny afo izay ataontsika hoe vokatry ny tsy fitandremana. Iny zany ilay tena mbola ilana fanabeazana be mihitsy ny eto amintsika fa raha mandeha eny amin'ny lalana zao eny amin'ny lalam-pirenena mafana ny andro. Ny sigara iray fotsiny dia mety efa ampirehitra tanety ngeza be. Raha mijanona ny taxi brosika misy mifoka sigara dia iny zany arina eny amin'ny tany dia mampirehitra ny afo na dia kely pitika afo kely fotsiny aza dia mahatonga afo ngeza be ireny. Na izany azany ny ministera dia efa nandray andraikitra tanteraka ny amin'ireny doro afo na inina natao na tsy natao ireny mijery sy mikaroka izay mety nahavanondoza izay nahavanondoza zany ary mampiatra ny sazy amin'izy ireny. Andro isan'andro zay ato dia maharay tatitra avy any amin'ny direct hoe ireto indray nisy olona voasazy tratra nandoro tery tena isan'andro mihitsy zany tsy maintsy misy an'izay foana tonga ty aminay. Mampiato ny filatsahan'ny orana eto Madagasikara sy ny fiakaran'ny hafanana nefa ny fisiana setroka be loatra avoaka ny mpandoro tanety.
voakasika betsaka ny fiovaovan'ny toetr'andro. Zavatra atao hoe tsy mbola tsapan'ny mponina manodidina l'Antananarivo raha tsy laza afa-tsy izay ahako. Fa io setroka io zany dia mahatonga fiantraikany ngeza be amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Raha izay ny anisan'ny mahatonga ny hoe mihamafana kokoa eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ny fisian'ireny setroka ireny zany dia manakana ny rotsakorana tsy hidina. Fa miantona eo ambony ireny eo zany dia manjary tsy mirotsaka ny orana. Teo amin'ny alana Ambatofotsy ho anteto Antananarivo ny doro-tanetiny seho ny talatalina teo. Niteraka setroka be teto Antananarivo izany malomanontolo. Ny fotoanany hafanana nanomboka ny volana Septambra no tena nampirongatra ny doro-tanety ho hiatrany ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray marary ny coronavirus ny isa 2 no namoniainy androany. 7 no tranga vaovao tamin'ny fitiliana PCR sy gène expert ny isa 20 sy 200 vita. Teo amin'ny 20 n'ireo vita fitiliana no voan'ny coronavirus tao anatin'izay 4 ora izay. Olona 4 kosa no tafavoaka tao anatin'ny forme grave saingy mbola misy 510 ireo manaraka fitsaboana akaiky. 7 zato kosa ireo sitrana manerana ny nosy. Ny antsipriny izay tatra izay ary. Nisy 7 ny tranga vaovao. 7 kosa ireo sitrana somatsara. 2 no lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 4 ora farany izay. Ny 4 kosa ny isan'ireo olona manao seho misy fahasarotana na forme grave isika ary miena 520 ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina. 20 sy 200 ny isan'ny fitiliana vita nahitana ireo tranga vaovao misa 7 ireo. Ny fitiliana gène expert amin'ny tena nahitana nafanantily ny tranga betsaka. 20 isanjato eo ny tany fiabona zany eo amin'ny 20 isanjato ny olona mitiliana teo ny nahitana ny tsimokaretina. 7 moa ny isan'ny fitiliana PCR tamin'ireo ary 7 kosa ny fitiliana gène expert. Raha ohatra kosa ka hojerentsika ny fitambara amin'ny fitiliana rehefa avy nyresantsika izay hoe firy ny fitiliana nahitana ireo tranga vaovao dia ny fitambaran'ny fitiliana PCR dia 7 sy 7 alina ary ny fitiliana gène expert kosa dia 100 sy 7. Eo amin'ny zanam-pandaharana fake news real news kosa indray. Boloky anjatony no nesorina tao anatin'ny valan-javaboary iray tany ivelan'ny tany no izy ireo nanadala sy nanany ihany ireo mpizahatany sy mpitsidika an'ity valan-javaboary ity. Raha ny voalaza ny vaovao izay niparitaka tao anatin'ny Facebook tao. Saika ny ome sy tsy nin'ny vaovao moa ireo mpanaraka ny pejy indrindra ireo teratany vahiny ka nanontany hoe tena marina ve ny vaovao sa atsao indray andao arantsika ary. Sarin'ity boloky iray ity no naseho nentina nanehoana fanehoan-kevitra iray. Nambara niaraka tamin'izany fa boloky anjatony tao anaty valan-javaboary iray no nesorina tanteraka tao anatin'ny toeran'io. Nambara ho anton'izany fa nanany amin'ny sy nandrangitra n'ireo mpitsidika sy mpizahan-tany tao amin'ny valan-javaboary io ireto boloky ireto. Saika ny omemo ny olona nahita izany izay efa nisa 104 mahery ary nanio ny fihetseham-pony ihany koa. Tsy vitsy kosa nefa ireo nametraka commentaire izay efa 300 mahery. Nisy nolaza fa ireny biby ireny dia toy izany mihitsy. Indrindra moa fa rehefa andiany maromaro izay izy ireo ny manana ihany dia mankaleo be. Tezitra moa ny sasany ary nilaza fa atao inona fotsiny izany ilay polisy tao an-toerana. Nisy ny niaro ny boloky hoe renany tsy fantany akory dia lazainy fa mba mamirina izay zavatra inony fotsiny izy. Ankoatra ireo nametraka commentaire efa 700 ihany koa no nizarany sary. Rehefa nojerena indray ary ny tena marina momba ity vaovao ity, hita fa tany amin'ny valan-javaboary tany Royaume-Uni tany no nisy ity tranga ity. Natoka mona niaraka tao amin'izany ireo boloky ka tamin'io fotoana io niaraka namoaka feo izay toa manana ihany izy ireo. Tsy anjatony kosa nefa ireo navoaka ny vala fa boloky ny isa 5 ihany. Tena nisy izany hoe real news ny vaovao nivoaka.
dariny ihany koa toboko lahy sy toboko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny FNFSO ny lafy nampiakanjon-tenako tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny mandrapitafary amin'ny rahampitso indray veloma-toko. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.